Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly mirahaba antsika ary afaka malala tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana jolay ity ny voalahatra ho mofinaina antsika ary afaka dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, Romanina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Romanina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy vao antso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soatra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo. Ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahiny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisany fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary ianareo koa izay isan'ireny dia vao antso ho an'ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma mahalala an'Andriamanitra sady vao antso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa rerany izao tontolo izao ny laza ny fonareo. Fa Andriamanitra izay topoiny ny fanahiko eo amin'ny filazantsarany zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo ka mandraka riva raha mivavaka dia mangataka fandro mba hisy ahafahako amin'izao tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy anareo mba hampahirizina ianareo izany dia mba hiarahako amporosiana aminareo amin'ny finoantsika dia nanareo sy miahy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Misaoran'Andriamanitra afaka malala fa matetika dia miverimerina ho isan'ny mofinaina ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Ity taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina ity dia isan'ny taratasy sarobidy indrindra ao amin'ny soratra izay nosoratan'i Paoly. Marina loatra fa amintsika protestanta, amintsika kristianina dia ny soratra masina dia samy zava-dehibe. Tsy kisendrasendra akory ny havian'ny soratra masina fa samy zava-dehibe ary itsika protestanta raha moa ny ankabeazany dia maneho fa mitovy avokoa ny soratra masina, milanjany raha ohatra ka rehefa soratra masina dia soratra masina. Fa na izany na tsy izany ara amin'ny lafin'ny votoatiny resahantsika amin'ny lafin'ny votoatiny amin'ny lafin'ny siantifika dia lalina kokoa ny fanazavan'i Paoly ny fotomponoana ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Tsy hoe mandeha ho azy akoa raha ohatra ka ny taratasy nosoratan'i Paoly no fototra ny orenan'ny fanitsim-pivavahana. Tsy hoe mandeha ho azy akoa raha ohatra ka ny dikateny rehetra na ny heviteny maro samihafa nosoratana ireo ray aman-dreny rain'ny fiangonana dia saika nanomboka mandrakariva tamin'ny epistily ho an'ny Romanina. Ilazany zany fa manatoerana lehibe mihitsy amin'ny lafin'ny fotomponoana ity epistily ho an'ny Romanina ity. Raha ohatra ka fitinina hoe iza no isan'le epistily lehibe indrindra nosoratan'i Paoly dia ny Galatianina dia ny Koritianina voalohany sy faharoa ary ny epistily ho an'ny Romanina. Ireo taratasy telo na efatra ireo dia tena manatoerana lehibe mihitsy satria afaka mamitina mamaly ny fanontaniantsika sarotra isan-karazany momba ny fotomponoana sy ny etika na koa momba ny fitondram-piangonana izay mahampino ny mpino. Dia ny tapany voalohany ara ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 20 no zara ho mofinaina ao antsika anio ry havako. Ny mampiavaka ny epistily ho an'ny Romanina dia Paoly manoratra ho an'ny fiangonana izay tsy fantany na ny marimarina koa mbola tsy nalehany. Raha ohatra ka nanoratra taratasy ho an'ny Galatianina Paoly dia efa tany Galatia izy raha teo nanorina azy. Raha ohatra ka tany manoratra taratasy ho an'ny Koritianina Paoly dia efa tany Korinto izy dia izy raha teo nanorina azy. Raha manoratra taratasy ho an'ny Tesalonianina Paoly dia fatany raha teo ny Tesalonianina fa nerasera taminy izy nanorina ny fiangonana tany. Fa ny fiangonana tany Roma dia tsy Paoly no nanorina azy. Tsy Paoly no nanorina ny fiangonana tany Roma ary tamin'ny fotoana izay ataontsika hoe nitsanganan'ny fiangonana dia tsy tena mbola fantatry Paoly loatra tsy izy nanorina azy.
ny everiny mpadinika maro dia sakaizany Paoly Aquila sy Priscilla no nanorona ny fiangonana tao Roma ka nanao tatitra tamin'ny Paoly mombamomba ny fiainam-piangonana tao Roma. Fa izay valiany tapany voalohany ty riavako am'izay mpiratana-tsika de zao ny zavatra nitranga tany Roma de tao fiangonana tany Roma zany dia mety mitovitovy am'izay zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Ny Paoly Priscilla sy Aquila tsika teo no nanorona fiangonana tany Roma zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de isan'ireo zay nandray ny fanahy masina izy ireo olona ireo de nisy mpivahiny vitsivitsy izay avany Roma nanatrika le Pentecoste zany tany Jerosalema de aveo niverina tany Roma de nanorona fiangonana tany Roma zay reny vohitra ny fanjakana Roman ny empire mihitsy moa fa tsy hoe fanjakana fotsiny any. Dia rehefa tonga tany Roma roa de nampiroborobo ny fiangonana tao zany vitsivitsy izy tany am-piandohana. Dia niroborobo lay fiangonana ary betsaka ireo jiosy zay nonina tao Roma, nila ravinahitra nonina tao Roma. Fa rehefa tamin'ny andron'ny Claude zany na Claudio izay emperora zany. Claudio dia nanjaka hatraty amin'ny taona 450 zany hoe aty amin'ny taona 10 eo aty aorianan'ny Kristy no nanjaka emperora Claude dia aty amin'ny taona 350 eo no maty izy nampalahelo ny tantarany izy ty satria nompozin'ny ny vadiny izy raha tsy raha ohatra ka tsara ny fitadidiako nompozin'ny vadiny izy vadiny fahatelo sa faefatra izy io dia tam'izany fotoana zany no zay ny fiainany dia maty izy aty amin'ny taona 450 dia nandimby azy Néron zay fatatsika ny tsy fitiavan'ny Néron ny fanjakany ny kristianina fa i Claude zay nitondra dia tamin'ny andron'ity epistily voalohany soatany ity taratasy soatany Paul ny Romanina ity dia Claude dia nandroaka ny jiosy nisy fotoana zany ny jiosy voaroaka tany Roma dia rehefa niroahana tany Roma ny jiosy nandritry ny 5 taona teo eo de ny voaroaka tany zany ny jiosy de isan'izay voaroaka tany zany ny kristianina ny jiosy kristianina fa ny romanina kristianina sisa nitavela tao Roma ary rehefa tavela tao Roma reo kristianina reo dia izy reo zany nitondra ny fiangonana dia reo jiosy reo zany niana tany Roma. 5 taona teoriana nalalaka kely ny fivavahana na ny fiarahamonina de niverina tao Roma ndray ireo jiosy kristianina ary rehefa niverina tao Roma reo jiosy kristianina de gaga be izy fa niova lay fivavahana mazava ho azy satria jentilisa romanina tsy jiosy dia somary hitan'ire tsy jiosy kristianina fa tsy araky ny eritreretany azy ilay fivavahana kristianina. Lay fivavahana kristianina neritreretiny jiosy io de hoe lay fivavahana kristianina mbola misy famorana, mbola misy mitandrina ny sabata, iretsy romanina tsy jiosy zany dia somary nalalaka kokoa tamin'ny fivavahana ndraindray raha somary nivily lalana kely tany amin'ny fanarahana ny fomba romanina ny fomba jentilisa. Vokatray de nisy disadisa tao anatin'ilay fiangonana tany Roma zany dia tonga tany am-potsofon'ny Paoly ity karazan-drazana disadisa fisaraham-bazana anatiny tao amin'ny fiangonana tao Roma ity dia izay no antony nanoratany Paoly azy. Ny tanjon'ilay takatasy nohan'ny soatany Paoly dia voalohany indrindra aloha zany dia ho fanamafisa amin'orona ny finoany reto ity fiangonana kely tao Roma ity kely raha nisany jereny dia ho fanamafisan'orona ny finoany ity fiangonana tao Roma ity mba hialana amin'ilay fivakivakisana lay disadisa vokatry ny fampianarana mitranga etsero alay fizaratsana hoe tahaka ny fitsokan'ny mondialisation am'izao androna antsika zao no ka miditra anatin'ny finoana mahatonga olam-pinoana isan-karazany no tahaka an'izany no olona tsy maintsy nivany Paoly de nanoratra izy zany ny epistily ho an'ny Romana. Fa Paoly dia olona manan-tsaina be. Paoly dia nanana vision lavitra Paoly manao hoe zava-dehibe ny toeran'ny fiangonana tao Roma satria tsy injon'ny Paoly fa ny
fiangonana atao Rome dia fiangonana ny renivohitry ny empirory ny empire romanina zany. No zany dia nanana vision Paoly manao hoe ity fiangonana ny Roma ity no afaka eo Rome ny manomboka ny fiparitahan'ny filazantsara manerana n'izao tontolo zao ary ho tonga hatrany Espagne aza. No zany dia Paoly zany amin'ny tetakatasy no zata no an'ny romanina ity dia efa nanana vinany hoe ity fiangonana ny Roma ity dia isan'ny afaka hanaparitaka ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Jereo tsara ny tenin'ny Paoly amin'ny dininy 9. Voalohany misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho no ny aminareo rehetra satria efa reherany izao tontolo zao nilaza ny finoanareo, reherany izao tontolo zao nilaza ny finoanareo. Zany hoe Paoly efa nanana vision lavitra hoe ity pistily ity fiangonana kely any Roma zay naorina olona tsy apôstôly ity no hitondra ny filazantsara amin'ny ireo fanjakana manerana ny empire romanina. Dia hotsika hoe zava-dehibe zany ny toeran'ny epistily ho an'ny romanina. Raha ohatra ka mamaky tsara ny epistily ho an'ny romanina ianao dia misy fanontaniana betsaka zay voavahan'ny epistily ho an'ny romanina na dia amin'ny lafiny fotomponoana am'izao andro antsika izao ihany azy. Ivogeny antsika ilay nofinaina andininy voalohany ka hatramin'ny 12 mitoko voalohany. Ity soatra masiny ity dia manazava ao anatintsika lafin-javatra roa lehibe. Ny voalohany dia ny toeran'i Jesosy, ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainana kristianina. Na ny marimarina kokoa ny mazava dehibe ny famonjena nataon'i Jesosy amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny fiainan'izao tontolo zao. Tapany voalohany amin'io dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 na 7 dia manazava izay mazava dehibe ny famonjena nataon'i Jesosy izay. Fa ny tapany faharoa zay asehony ity mofinaina ity dia izao ny asa miandry ny mahavavy olombelona any Paoly. Ny mahavavy olombelona izay rehetra nandray any Jesosy. Jesosy lay tena famonjena. Jesosy no famonjena ho an'izao tontolo zao ary zay nandray any Jesosy kosa dia manjary vavy olombelona manerana izao tontolo zao, vavy olombelon'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Ravako malala raha misy zavatra valin'ny apôstôly Paoly ao anatin'ny ity taratasy ho an'ny romanina ity dia reto zavatra efatra ireto izay tsy maintsy valitsika koa, tsy maintsy valin'ny mpino rehetra koa, valin'ny olombelona rehetra. Samy mamaly reto fanontaniana reto ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany na izy na izy. Zay fomba amalin'ny olombelona azy no samy manany azy. Fa raha mamaky tsara ny epistily any romanina ianao dia voavalinao reto fanontaniana efatra reto. Ary amin'ity toko voalohany ity zay eto am-pelatanantsika dia efa mivaly ny anankiroa falafakeliny. Fa ny epistily ho an'ny romanina dia manazava azy. Ny fanontaniana voalohany zay apetraky ny olombelona raha olombelona mieritreritra tsara izy, misaina tsara izy, mba manana ataontsika hoe antom-pisina, mba manana ataontsika hoe fiainana mety na olombelona mitoetra tsara am'izay maha olombelona azy, dia mamaly fanontaniana voalohany indrindrany hoe avy aiza moa ty olombelona ty? Avy aiza moa ny olona? Avy aiza moa aho? Avy aiza moa ahako? Avy aiza moa ny olombelona? Dia levako malala samy mamala an'io fanontaniana daholo ny olona rehetra. Dia am'izao andro antsika izao dia manana valiteny betsaka amin'iny ny tsipiny dia manana valiteny mazava mihitsy amin'ny amaliny azy hoe ny olombelona nge zavatra accident nampisy azy teto amin'ny olombelona teto ambonin'ny tany, réaction chimique nitambatambatra niainga tamina bing bang sy ny sisa rehetra, ny olombelona dia avy eto ambonin'ny tany any dia sy ny sisa rehetra miezaka mamaly zay fanontaniana izay ny science, miezaka mamaly zay fanontaniana izany ny olombelona, fa tsy tena mahavaly azy, tsy tena mahavaly, tsy mahavaly zany fanontaniana izany izy hoe avy aiza ny olombelona. Fa
i paoly amin'ny romanina revako malala de mahavaly mihitsy raha mamaky tsara ny epistily an'ny romanina ianao tsy mila mamaky ny baiboly manontolo akory ianao fa ny epistily an'ny romanina dia afaka manazava aminao fa ny olombelona de avy amin'Andriamanitra endrika Andriamanitra. Ny faharoa zay aseho amin'ny Paoly ry havana amin'ity romanina ity ny fantahina faharoa zay voavalin'ny Paoly voavalinao raha mamaky ny epistily an'ny romanina ianao ny tapany voalohany tamy toko faefatra fotsiny de voavaliny hoe iza kosa ianao mba iza ianao tsy hoe aveza ny olombelona tsy zay ihany tsy hoe avy aiza ny maha isikatsika tsy zay ihany fa hoe iza mihitsy ahako iza mihitsy moa za ty ary inona no antom-pisiko zany fanontania zany de valiny ny olokendry rehetra raha ohatra ka tsy mahavaly zany fanontaniana zany hoe inona moa zany mba antom-pisinao tety ambonin'ny tany nandalo tety ambonin'ny tany nanao inona tety ianao nandalo tety ambonin'ny tany naninona tety ambonin'ny tany fotsiny ihany tsy toko hoe fotsiny moa fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fandalovana ety ambonin'ny tany fa nanao inona tety ambonin'ny tany ary inona no antony nanaovan'Andriamanitra sy noharian'Andriamanitra anao dia raha ohatra ka amin'ny lafin'ny filôzofia fotsiny de manavaly betsaka ny fiarahamonina ankehitriny hoe iza moa ianao avy aiza ianao de manavaly amin'izany ny tsipiny fa ianao raha kristianina de manana valy ianao. Paoly eto de manazava manao hoe ianao dia zanaka andininy fahenina fa ianareo kosa de isan'ny reny izay voahoantso ho an'i Jesosy Kristy malala an'Andriamanitra tian'Andriamanitra masina no zany de mazava ny tenin'ny Paoly fa ny baiboly rehefa ko malala zay soratan'ny Paoly moa ny romanina de manazava sady manazava hoe avy aiza moa sika ty no manazava hoe inona ny antom-pisika ty inona ny zavatra mantony napisy atsika ty ambany masoandro inona ny zavatra andrasana amitsika fa ny fantahina fahatelo ravy zay valiny Paoly amin'ity romanina ity dia momba ny tsara sy ny ratsy momba ny olany ny tsara sy ny ratsy bien et mal hoy nareo amin'ny teny frantsay zany hoe misy olana moral sy olana etika any amin'ny romanina toko fafito de mazava be mihitsy fantatro ny tsara fa tsy tsara natoko fantatro ny ratsy fa le ratsy any natoko ny olana momba ny moral momba ny inona ary ny tsara mety ve zany sa tsy mety inona ny tsy mety ve zany zavatra zany sa inona zany olana fantahina mipetraka rehetra zany de apetraky ny olokendry be de be ny fanontaniana apetrakytsika momba ny moral momba ny tsara sy ny ratsy iny le tsara sy ny ratsy resantsika eto ny hoe mangalatra tsisy mahafantatra fa ratsy ny mangalatra ny mamon'olona tsisy mahafantatra fa ratsy ny mamon'olona fa misy lafiny zavatra sasasasany izay miteraka olana moraly momba ny tontolo iainana hatraiza ny atao hoe ratsy hatraiza ny atao hoe tsara amin'ny fiambenana ny tontolo iainana hatraiza ny atao hoe ratsy hatraiza ny atao hoe tsara amin'ny fomba fitafy hatraiza ny atao hoe ratsy hatraiza ny atao hoe tsara amin'ny fomba fisakafoanana amin'ny fomba fitantanana ny fotoana misy olana be mihitsy olana vahana amin'ny lafiny tsara sy ratsy dia ny filôzofia sy izao tontolo zao de miezaka mamaly zany fanontaniana zany hoe zao natao hoe tsara zao natao hoe ratsy miainga amindreo filôzofia sy fampianarana maro isan-karazany efa nahazatra atsika fa i Paoly ry havako malala de manazava ndray koa manao hoe tsy tokony olana ao anao fantatrao natao hoe tsara ary fantatrao natao hoe ratsy raha mamaky ny epistily ho an'ny romanina ianao fa ny faefatra farany de fanontaniana valinao tsy maintsy ho valin'ny mpino de makaiza ny olona ao arinany fahafatesana ny tsipino moa de efa manana valy any zany mazava ho azy na olombelona izy na olombelona izy de mametra-panontaniana tokoa de makaiza tokoa moa ty maty ty de maty tokoa moa zany de vita tokoa ve fa tsy mandry am'zany ny eritreritry ny olombelona de maty moa zany de maty iny tsia fa mipetraka fandrakariva fanontaniana hoe de inona misy fiaina avy eo ambadiky ny fahafatesana fa raha mamaky ny epistily ho an'ny romanina ianao de azavainy epistily ho an'ny romanina fa ny fiainana de misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ho tika manao hoe reo fanontaniana efatra reo tsy maintsy valinao na iza avy aiza ianao izy ianao inona ny antom-pisinao inona ny tsara inona ny ratsy atao amin'ity tany ty inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao ary inona ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana mamaly an'izany fanontaniana zany tsika na mivantana na tsy mivantana kanefa fanontaniana izay mibaiko ny ankehitriny tsika
mibaiky ny fiainantsika isan'andro. Raha mihinanao fa misy fiainanao ambadiky ny fahafatesana de mahana fiainana mitandrify am'izay ianao, fa raha tsy mihinanao e misy fiainana ambadiky ny fahafatesana de fiainana hafa mihitsy koa ny fiainanao. Miverina am'lay mofonaintsika rehefa azonao saratsaina tsara lay votoatin'lay epistily ho an'ny Romana. De hoy tsika manao hoe lay tapany voalohany am'ty epistily nosoratan'ny Paoly ity ry havako, ny epistily ho an'ny Romana zany dia manazava lafin-javatra roa lehibe. Hoy tsika teo de izao ny amin'ny Jesoa izay zanak'Andriamanitra. Itsika efa voataiza, efa zatra, efa voakolony hoe Jesoa de zanak'Andriamanitra mpamonjy, fa raha ho an'ny fiangonana tany Roma tamin'ny fotoan'andro, ho an'ireo mpino tao Roma dia mafy tamin'iny nazavany zany tamin'ireo olona tsy mino betsaka tao Roma. Ny Romanina dia tamin'ny fotoan'andro dia polythéiste, zany hoe mpanompo sampy mivavaka tamin'Andriamanitra maro, tsy afaky ny ino mihitsy ny hoe tokan'Andriamanitra, tsy afaky ny ino mihitsy an' Jesoa zanak'Andriamanitra ny Romanina. Nefa de izany no afatra tsy maintsy noentin'ny Paoly ary noentiny nasain'ny Paoly noentiny ity fiangonana ity tamin'ny kristiana, tamin'ny mponina tao Roma hoe iny Jesoa iny de zanak'Andriamanitra, iny dia Andriamanitra. Ary dia rehefa takatra ao zany finoan'ny Paoly ka tiany iainan'ny kristiana tao Roma izany hoe Jesoa le zanak'Andriamanitra, Jesoa le zanak'Andriamanitra avy amin'izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida amin'ny andininy 20 ary tamin'ny Kery na zanak'Andriamanitra azy. De hoy Paoly manao hoe rehefa mandray sy mino an'izany zanak'Andriamanitra izany ianao de izao no izy tian'Andriamanitra ianao, malala an'Andriamanitra ianao. Ny finoantsika zany an' Jesoa no mahatonga antsika fantatr'Andriamanitra, mahatonga antsika fantatr'Andriamanitra. Ny kristiana tao Roma dia sary-piary tamin'ny antsoina hoe fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy polythéiste, zany hoe nino Andriamanitra be dia be, satria tamin'ny kristiana tao Roma de hafahafa be zany hoe olona tsy misy Andriamanitra zany. De nino Andriamanitra be dia be izy. Eto Paoly manazava Andriamanitra tokana, fa io Paoly manao hoe tokana io Andriamanitra rain'i Jesoa io, fa izao amin'ny alalan'i Jesoa io no ahafantaran'Andriamanitra sy hitiavan'Andriamanitra ary ahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tonga fantatr'Andriamanitra isika, tonga malala an'Andriamanitra, tonga tian'Andriamanitra isika no ny am' Jesoa. Ny dikany hoe fantatr'Andriamanitra, ny dikany hoe malala an'Andriamanitra, ny dikany hoe tian'Andriamanitra de izao vao antson'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra. Fantatry ny kristiana tao Roma tsara ny dika teny hoe vao antson'Andriamanitra. Ny teny hoe vocation amin'ny teny latina, ny teny hoe vocation amin'ny teny latina, vocare, dia milaza hoe fanasana amina sakafo anankiray. Ka lay voambolana eto manao hoe sady vao antso no marina, vao antso no masina indro miverina eo. Ny teny hoe vao antso vocare ao amin'ny Vulgate, vocare zany hoe nasaina ho amina sakafo mihaja, nasaina amina lanonana mihaja, nasaina amina lanonana manokana satria tian'Andriamanitra. Zany toetra zany ny tian'ny Paoly ho takatra ny kristiana tao Roma revako malala, ary tian'ny Paoly ho takatra ao koa mamaky ity epistily ity, fa ianao dia nasain'Andriamanitra nananjara. Raha miteny hoe vocare, raha miteny hoe vao antso de izao tena fanasana masina zany, milaza fiombonana amin'Andriamanitra, milaza fifaliana miaraka amin'Andriamanitra, milaza fiarahana akaiky amin'Andriamanitra, arak'izay hita ao amin'ny Apokalipsy hoe fanasan'ny zanak'ondry. Afako malala kristiana tao Roma de olona tia misakafo be, tia manao fety, nolovany tamin'ny Grika io, nolovany tamin'ny civilisation Grika io. Zay raha civilisation Grika moa de nahafantatra tsara any Épicure, Épicure azahoana an'ilay teny hoe épicurien, zany hoe olona tia misakafo, tia milalao, tia manao fety sy ny tahaka zany. Dia fantatry ny Romanina mihitsy, fantatry ny Grika mban'ny Romanina tsara mihitsy zany hoe vocare, zany hoe fanasana iaraka miombona amin'ny fifaliana. De hoe Paoly manao hoe no ny am' Jesoa de voasa ianao ho ao amin'Andriamanitra. Ravako malala
sarobidy ara ny finoana ao an' jesosy ny finoana mahatonga anao miombona amin'andriamanitra mahatonga anao tafiditra ao anatin'izany fiomborana amin'andriamanitra izany de zao tokana ihany ny kriterana ny fepetra finoana ao an' jesosy mino an' jesosy venao fa zanak'andriamanitra izy mino an' jesosy venao am'diny fatelo io fa hoe ilay jesosy zay nampilazain'ny mpaminany iny de zao tsy iza tsekory fa ilay zanak'andriamanitra lay jesosy kristy tompontsika fa ny faharoa zay tiana entina mampahaizanao rehavako malala de rehefa nantsoin'andriamanitra ianao nandray lay fanasana masina ka tonga miombona amin'andriamanitra amin'alan'i jesosy kristy tompo de hoy paoly manao hoe zao noho izy manjary itokisan'ny tompo ianao manjary itokisan'ny tompo isika ka omeny andraikitra amin'ny filazantsarany jesosy mitory sy mampahafantatra ilay filazantsarany jesosy mitory sy mandray miaina ilay filazantsarany jesosy ohatsika atao manao hoe nanana olana ny kristianina atao roma ny vakivaky izy tsy tany am'lay olana mihitsy ny mason'ny paoly na mainka amin'ny paoly tsy nyresaka lay olana tsy na mahavaly fototrolana hoe maninonareo miady tsy nanao morala be tam'izany mihitsy paoly fa inona no nitoriany paoly ny filazantsarany jesosy rehavako malala rehefa torianao io filazantsara io miavana ho azony olona rehefa torianao io filazantsara io ka raisin'ny olona io filazantsara io mahay mifamela ho azony olona rehefa torianao io filazantsara io ka ambaranao aminy filazantsara de zao mifandray sy mifanatana ho azy izy ary resiny ho azy ilay fahasamihafana lehibe lavitra noho ny fahasamihafana zay olana tany roma ny filazantsara fa matoa tsy mipetraka lay olana mitranga ny disadisa tsy ampy mivakivaky ny fiangonana de zao tsy iainany tsara lay filazantsara fa rehefa tena iainana ny filazantsara de zao resiny zany rehetrany avokoa ny olana maro isan-karazany ary zay ny mahatonga ny paoly manoloana lay disadisa de zao tsy nandany andro ny resaka ny disadisa izy tsy landany andro na mahavaly olana izy fa zao ny resahany ny filazantsara ary amafisiny tsara io amin'ny andininy fahinambiny folo fa tsy menatra ny filazantsara miverimberina am'ty toko voalohany ity io teny hoe filazantsara io de avako malala ndrandray isika rehefa tojo zavatsarotra de ndrandray miditra ao anatin'lay zavatsarotra mahamaika atsika fa zao rehavako malala ny filazantsara alotoriana rehefa tena voatory io filazantsara io de zao miova ny sain'ny olona miavana ho azy izy fakaty ho azy izy rehefa ohatra ka ao anatin'ny fiangonana ianao na ao anatin'ny fiarahamonina ianao de zao misy fotoana ndrandray tsy afahana miresaka mihitsy le olana satria ndrandray na de miresaka le olana aza mampatahotra hoe mizahatra misy fototrona ndrandray mizahatra mampisaraka ndrandray misy zavatra ohatrany tiana ho resahana nefa tsy saresahana ndrandray satria raha vo resahana de manjary miteraka fivakisana indray tsy resahana nefa ny oatra milafika ao ambany eo ihany amin'ny fiarahamonina rehavako amin'ny fiangonana ndrandray misy zavatra ohatra zany misy zavatra hoe fantatra fa misy raha vo resahana zavatra fantatra fa misy de miteraka fivakisana tsy ho resahana le zavatra ao anatiny eo ihany de inona nataon'ny paoly ny filazantsara no nitoriny ary io filazantsara io no mandevona ilay disadisa izay tsy voatery ho resahana tsony ary rehefa io ilay filazantsara ary na resahana azy izy de zavatra tsy mahery itsony noho ny filazantsara rehavako malala raha mijery ny fiarahamonina ankehitriny tsika de zao ny fivankivakisany fianakaviana ny fivankivakisany firenena ny fivankivakisany mpiaramiasa mandrakariva raha samy kristianina de tokony ho tako ny filazantsara zany tokony ho resy ny filazantsara zany satria le filazantsara de jesosy kristy tompo lay tenenin'ny paoly eo amin'ny efisianina hoe nandrava ny hefitry ny fisarahana raha ohatra ka kristianina samy nandray ny filazantsara nandray ny famelan-keloka teo anatrihan'ny tompo nandray ny famindram-po sy ny fanadiovany rany tompo nahoana moa ny tsy hatsapanao fa tokony hamelany heloko ny namanao ianao nahoana ny tsy tokony hatsapanao fa zao
ny jiosy sy ny romanina zay mpifahavalo tonga miobodatabatra ahoana ny safahanao mifandray amin'ny mpiarabelona amin'ny malagasy mitovy aminao nefa samy kristianina ianareo samy kristianina isika nahoana no tsafahantsika miresaka nahoana no tsafahantsika amin'ny fanakalo hevitra nahoana no tsafahantsika amin'ny famely nefa samy kristianina nandray ny filazantsara tsika de na isika tsy mety handray ny filazantsara na ny filazantsara raisitsika tsy niraisitsika tsara ka ny tokony ho izy avako malala ny epistily ho an'ny romanina eto de mampahery atsika kristianina manome toky atsika fa nantsoin'andriamanitra isika tian'andriamanitra isika ary rehefa tian'andriamanitra isika de raikitra adidy manana adidy ny olona tian'andriamanitra de anakinan'andriamanitra adidy azay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe nahatanteraka ny azakazako ny tahiry ny finoana antom-pisinao ifilazantsara io andana mbarao andana torio tsy voatery ho tonga mpitandrina ho tonga pretra ho tonga presbitera vo hitory ny filazantsara fa ny toetranao ny fitiavanao ny fifalianao ny fampaherezanao ny namanao zay de efa filazantsara alao ely ary afaka mirala am'izay herinandro manomboka izao mandehana ambarao ny fitiavan'andriamanitra ivavaka sika Andriamanitra raha izanaka fanamasino misaotra anao no ny amin'ny nanomezanao zanakao malalanao mba hamonjy anay ary ao aminy no andraisanay ny fitiavanao sy ny famelan-keloka natolotrao vo antso ho mpanomponao ho fiangonana izahay ary tianao Andriamanitra na dia ezahy n'izao tontolo zao ozongozonina aza ny fahatokiana ianao de fantatray fa maro toerany zany fa ianao miazona ny fanoloran-tenanay ka de vo antso mandrakariva ho masina ao aminao zay tompo mampianatra anay ianao fa manana adidy izahay de ny filazantsaranao ampahafantatra zany amin'ny firenena ampahafantatra zany amin'ny mpiarabelona ampahafantatra zany amin'ny namanay amin'ny mpiaramiasa aminay ny antom-pisinay ny antom-pisin'ny olombelona ny antom-pisin'ny kristianina sy ny fiangonana dia ny ampahafantatra fa ao amin' Jesosy ao aminao ny fiainana de mampaherezana tompo mba hanananay fanahy mahery ka hitenenay tahaka ny Paoly manao hoe tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany dia mino ny vavakay tompo raha mitodika aminao koa zay ho an'ny tanindrazanay mitodika aminao koa ho an'ny tokantranonay ho an'ny asanay mamakivaky ity herinandro vaovao ity mitonoera aminay araoko fenonao fifaliana sy fahasoavana ny isan'andronay arovy amin'ny varana letiny zahay ary arovoko ny finoanay hitoetra mandrakarivo aminao aminao Jesosy Kristy mpamonjy novanay zany vavaka izany amen